Vola malalaka be ty amin'loana ho an'ireo izay ho avy. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo, avy amin'ny Jesosy Kristy ilay vavolombelona mahatoky, ilay zanaka lahy matoa sady voalohany nitsangana ho velona avy tamin'ny maty ary ilay filohan'ny mpanjakany tany. Fifaliana no iarabantsika, ifampiarabantsika amin'izao Pasika 2023 amby izao, izay andiniantsika ianantsika ny lohahevitra voalahatra tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. C'est le Christ ressuscité qui nous accueille tous ce matin en ce fête de Pâques. Amen. Iarahantsika mamaky mifandimby ny salamo 70 am'zato. Midera ny tompo fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrapony. Aoka ny taranaka Arona hanao hoe mandrakizay ny famindrapony. Voay ny vavahadin'ny fahamarinanao, hiditra eo aho ka hideran'ny tompo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Avy tamin'ny tompo izany ka mahagaga eo imasontsika. Amen. Amen.
Vavaka isika tonga amin'izao andron'ny paska, andro piraviravona, andro mpandresena izao dia manamafy zany hira zany zay raiso ny aja ny saotra zay atolotra ianao, raiso koa ny tenanay zay anao namorona anay, ianao nanavitra anay, ianao nanangana anay niara-nitsangana tamin'i Kristy, ary raiso zay rehetra anananay ho voninahitra ao. Mametraka izao fotoana izao ambany fitarihan'ny fanainao masina zay, mba ho feno ny hery sy fahasoavana avy aminao zany, ary ho fivoriana masina ankasitrahanao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anandratanay zany. Oui Seigneur, en ce jour de Pâques où nous parlons de triomphe de la vie sur la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, nous voulons te prier. Donne-nous de vivre pleinement ce moment, de faire pleinement confiance, d'espérer pleinement, d'aimer pleinement, d'œuvrer pleinement au service de la résurrection. Reçois nos louanges en vertu de tout ce que ton Fils a fait pour chacun de nous. Amen. Petraka isika tompoko. Dia tsika hanao tsy hay momba ny fitantanana mahagaga zay ataon'ny tompo, nous allons faire un petit rappel de la providence de Dieu. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Ny andro alahady dia nandeha maraina be mbola maizimaizina i Marie Magdalene akany amin'ny fasana, ka nahita ny vato efa voesitra lavitra ny fasana. Amen. Andeha anginy eo anatrehan'ny tompo isika manoloana an'izany teny zany zay mampatsiafa melo lalana antsika amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, mitantana ny fiainantsika izy, mitondra izao tontolo misy antsika izao izy, ary tsy sakatra ny saina izany fitantanany sy fitrotrony antsika izany. Manoloana an'izany be ny ahiahy, be ny aizina zay mandrakotra ny fiainantsika, nefa ny tompo hatrany no melo lalana antsika amin'ny zavatra rehetra. Ndeha anginy eo anatrehan'ny tompo isika. Tompo raha mandre zany teny izany tokoa zay, raha andeha vao maraina vao mangiran-dratsy ny amin'ny fasan'ny Marie Magdalene, dia nahita ny vato efa voaesotra lavitra ny fasana. Eo amin'ny fiainanay dia betsaka tokoa ny vato manakana eo amin'ny varavaran'ny fonay. Maro ny endrika izany vato mavesatra izany, mety avinavina, lolo-po, fitsiriritana, tsy finoana. Tompo, mino zahay fa manao izany tahaka ny nataonao tamin'ny Mariko ianao, manala ireny vato ireny. Ary indraindray ny fonay mihitsy aza ny lasa fo vato. Ingane izahay mba ahatoky ny fitantananao hatrany, ary sokatra amin'ny hafa ny fonay, ary hoe soronao zay rehetra manakatsakana anay, manidy anay, tsy fanerasera amin'ny hafa. Mba hanana finoana sy fanantenana zay ka hiala ao anatin'ny tsy finoana, ary amin'ity Paska 2024 ity dia hiaina izany fitsanganan'ny tena maty zany zay, ho fiainana isan'andro
izany hoe mitsangana amin'ny maty satria efa nitsangana ianao, efa nandresy ianao. Oui, Seigneur notre Dieu, en chacun de nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes. Viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur, Seigneur. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Roule la peur de notre indifférence, que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur des chemins d'espérance. Roule la pierre de notre incrédulité, que la résurrection que nous fêtons aujourd'hui devienne la grande affaire de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Hitsanganaritsika ny ray ny teny toky avy amin'ny tompo. Hoy Jesosy, izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza, na inona endrika izany fahafatesana izany, dia ho velona indray izy, ary izay rehetra velona ka mino aho, dia tsy ho faty intsony mandrakizay. Frères et sœurs, la pierre a été roulée, la vie a vaincu la mort, le Christ a effacé nos péchés, la nuit laisse place à l'aurore. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Efa maty tao am-pasana ny elontsika, ary ataon'Andriamanitra velona mpandresy tahaka azy itsika. Amen.
Mahafinaritra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika ary tonga amin'ny fotoanany sekoly alahady izao. La mort et la résurrection de Jésus que nous commémorons à Pâques entrent dans un plan global que Dieu a pour réconcilier l'humanité avec lui. En effet, nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé par Dieu le Père pour accomplir une mission, permettre la réconciliation de Dieu avec l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il était brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour le péché de nous tous.
Le troisième jour, les femmes allèrent au tombeau. Mais, à leur grand étonnement, la pierre a été roulée, le tombeau était vide. Et un ange leur dit, « Jésus n'est pas ici, il est ressuscité. » Le salut accompli pour ses frères, mon Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Oh, quelle joyeuse espérance! Pour nous qui avons cru, Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Et bientôt, très bientôt, il viendra nous chercher pour être au ciel avec lui. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour toi. Oh, quelle joyeuse espérance pour nous qui avons cru. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Et bientôt, très bientôt, il viendra nous chercher pour être au ciel avec lui. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masintsika ny hira voalahatra no atao amin'izany ary miroso ety amin'loana ireo tompony anjara. Vavaka sika tompo. Misotranao izay Andriamanitro, fa ianao no miantso anay dia ndreto izahay. Amin'izao andro-paka izao, ankalazanay ny fahavelomanao. Andriamanitra velona, nandresy ny fahafatesana ianao, resy ny fahafatesana. Fifaliana ao anay izany, ary mahatsiaro izay ry Tompo, fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty tokoa ianao, dia foana ny vavanay, foana ny finoanay. Ankehitriny ary Tompo, raha maky ny teny ireto mpanomponao, dia mangataka ny fanahy masina,
mba antanteraka izany teny izany ary tafatoetra ty-amponay ampafantatra anay tokoa fa Andriamanitra velona, Andriamanitra ivavahanay ary fanantenana sy fifaliana ho anay izany. Dia mangataka ihany koa izay ry Tompo ny fanahy masinao ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny ka mba hoentinay mamakivaky ny fiainanay ny afatra avy aminao. Dia anao rery ihany ny dera sy aja ary voninahitra. Amen. Iara-maky sy iaino ary andray ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy 4:30 ka faranana hatramin'ny 3:70. Asan'ny apôstôly 4:30 ka hatramin'ny 3:70. Rehefa hitantsika izany dia vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy. Ary Petera ny loham-bavaka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena izay olona matahotra azy ka nanao ny marina no akasitahany. Ianareo malala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitoko teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana tany Jody rehetra teo aorianan'ny batisa izay notoriany Jaona, dia amin'ny Jesosy avy amin'ny Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tany Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia nofinonana antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho amin'ny marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitenen'Andriamanitra raha teo, dia tamin'izay niara-ninana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy dia nandidy anay hitory amin'ny olona ka nambara fa izy ho voatelin'Andriamanitra ho mpitsara mivelona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no ahazon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Dia ho toizantsika ny famakiana ny teny izay ho hitantsika eo amin'ny Korintsiana 1:5 atomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany rehefa hita. Tsy mety ve ny fireharehanareo? Tsy fantatrareo ve ilay oabolana hoe leviora kely foana dia mampiboaka ny koba manontolo, esory io leviora tranainy io. Izany hoe ny fahotana mba ho madio tokoa ianareo, dia ho tonga koba vaovao tsy misy leviora, satria izany raha teo ianareo. Eny, efa voavony Kristy, ilay zanak'ondry ny Paska ho antsika. Ka aoka isika ankalaza ny Paska tsy amin'ny mofo misy leviora tranainy, dia ny leviora manambara ny fitondran-tena tsy valahara sy toe-dratsy. Fa amin'ny mofo tsy misy leviora dia ny mofo manambara fitondran-tena madio sy toetra mahitsy. Amen. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Filazantsara nosoratan'i Jaona mitomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Ary rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizy nankany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato vao ahesitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana. Ary niara-niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha teo amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy, dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny sara izay nafeny lohany, dia mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalina mitokana. Ary tamin'izay, dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana ny maty Jesosy. Amen. Bavaka isika tompo araka ny teninao dia hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina ho ianao na ny herin'Andriamanitra. Noho izany no angatahanay fa ny fitsilovan'ny fanahy masina mba hatsapahanay sy hatakaranay mazava ny hevitry ny teninao, satria tsy efa ny sain'ny olombelona irery ny manazava sy mamoaka ny hevitry ny soratra masina, fa asan'ny fanahy masina, asanao. Koa esory zay rehetra aizina eo amin'ny fiainanay, zay rehetra sakana, zay rehetra fidina, satria ianao tianome anay fahafahana, tianome anay fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary zany no antony izao Pasika ankalazana izao, manafaka, mamelona, mampitsangana anay ianao. Oui Seigneur, tu as voulu que nous sortions de nos ténèbres, de nos enfermements, et que nous ayons la liberté, que nous ayons la clarté de la vie. Éclaire nos cœurs par ton évangile, afin que toute obscurité s'éloigne de nous, afin que tout enfermement s'éloigne de chacun de nous. Accorde-nous par ton Esprit Saint de marcher dans ta lumière et transforme-nous, Seigneur, profondément à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Petraka isika mamerina ny arahaba trany ny amin'izao alahady maraina ny Pasika izao, izay himpanjinantsika ny lohahevitra hoe tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tiana zavakely ny antony fidianana n'ilay lohahevitra, satria raha mahatsikaritra isika dia tsy mba fanaontsika ny manao lohahevitra
amin'ny teny fandavana tsy fa mazana dia fiangonana mankalaza ny Pasika zavatra miabo positif hatrany no ataontsika. Le choix du thème, ce que je voulais expliquer un peu pourquoi on a choisi ce thème. En effet, Jésus devait ressusciter d'après l'Écriture. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. En fait, tout simplement, le cerveau, notre cerveau, ne comprend pas la négation. Prenons par exemple, en ce matin de Pâques, si je vous demande de ne pas penser à un Rav Tutsi Naksu. Et vous allez immédiatement visualiser dans votre esprit un Rav Tutsi Naksu, ma fille Trabé, et d'autres même vont rajouter des rougailles à côté. Bon, revenons à nos moutons. La neuroscience confirme ça en ce moment. En puériculture, le spécialiste de l'éducation des enfants va aussi dans ce sens-là. Si vous dites à un enfant, ne cours pas, il va faire le contraire. Il faudrait peut-être dire, marche doucement. Et même le management moderne parle de management positif. Parce que notre cerveau n'est parce que notre cerveau n'est pas programmé pour comprendre la négation et pour s'en convaincre. Il suffit de relire le livre de la Genèse quand Dieu dit, il a fait la démonstration, vous pouvez manger tous les arbres du fruit du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez l'histoire, Adam et Ève se sont rués sur ce qui est interdit. Et la Bible abonde des citations comme ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Jamais Dieu ne dit, ne faites pas ceci. Et même si vous lisez aussi, mais bon, ce n'est pas le but, ce n'est pas mon propos. Si vous lisez le décalogue, traduit même le décalogue traduit maladroitement, dites foule, c'est jamais un commandement, mais c'est une promesse. Il a eu voitinue mbula nefa, mbula tiakona kory. Hoe mbola tsy fantany no mampiovany heviny. C'est encourageant en fait. Ohatra hoe reo amin'ny fiainana zao manontanytsika hoe antaniny olona hoe manana fahazondalana mitondra fiarakodia ve ianao, manana permis de conduire ve ianao. Dia raha misy olona miteny tsy manana, fa ny tokony atao dia tsy mbola manana, zany hoe efa manana fanantenana ianao zany fa na tsy manana azy ianao zao hoe manambady ve ianao, dia hoe tsy mbola manambady, efa manantena ianao zany fa hisy vady. Fa raha mitenitsika hoe tsy, ary zay no nahatonga atsika hifidy an'io loha hevitra io zany hoe tsy mbola fantany ny soratra masina zay efa miandrandra sady fa ho fantatra le soratra masina atsoatsy. Zay zany ny antoka mialatsiny somary nanao an'izay fampidirana kely zay satria mety ho gagsika nanomboka oviana ohatra ny Stéphanontsika ny manao loha hevitra miatomboka amin'ny tsi. On n'a jamais choisi de thème qui commence par la négation. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ny tsy mbola fahalalana ny soratra masina mantsy dia mampiova zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Na antitra izy, na tanora, na lahy, na vavy,
na fianakaviana io na sampana io na fiangonana na fiarahamonina raha vao mbola tsy mahalala ny soratra masina dia mety ho diso hevitra ary zay ny teny jesosy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina dia zay no hojerentsika an'io ary ny vaky teny ny fanesy teo a dia ahitantsika n'izany avokoa anampy antsika amin'izany ny vaky teny hoe tena miteraka fahabangana eo amin'ny fiainan'ny olona iray ny tsy mbola fahalalany na fahafantarany soratra masina dia avy eo a misy hetsika miseho eo amin'ny fiainana dia ary jerentsika ny filazantsara. On va mettre devant vous, si on peut même projeter le texte, ce serait très bien. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nisy vehivavy anankiray renim-pianakaviana izay azo lazaina koa hoe mpankatony lalàn'ny Mosesy, mahafantatra ny zavatra azo atao sy tsy azo atao, manana tsy hitako nantiana azy amin'ny teny malagasy repère, fantany hoe rehefa sabata dia tsy mahazo miasa ny jiosy rehetrarehetra dia nijanona tao an-trano izy fa rehefa tonga ny alahady vao maraina vao mangiran-dratsy dia lasa izy nakeny amin'ny fasana. Izany hoe vehivavy renim-pianakaviana manana lahara-pahamehana eo amin'ny fiainany ary satria tapitra ny sabata dia nandeha vao maraina izy, izany hoe vao nifoy izy dia misy priorité zany, misy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainany. Vehivavy renim-pianakaviana mety hoe fanaka malemy ny malagasy fa zao koa manana tanjona eo amin'ny fiainany ary mahafantatra izay tiano atao dia ny tiano atao dia hoe ho any amin'ny fasana izy hitondra menaka manitra anysorana an' Jesosy satria tsy afaka natao zany noho ny andro sabata. Maria Magdalene zany vehivavy zany, saingy rehefa nahita ny vato voaisitra tamin'ny fasana izy dia nisy zavatra seho teo amin'ny fiainany. Niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy, malala tsara ny lalàna jiosy fa ny fanambaran'ny olona anankiray dia tsy azo ekena fa tsy maintsy miantso vavolombelona anankiroa dia izay niazaka zany tany amin'ny Simona sy Petera, Simona sy John satria ty le hoe mpianatra tiany Jesosy ty dia tsy iza fa i John. Elle connaît le droit juif ka zao ny teniny: nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo. Nefa raha mandinika nareo dia zao tsy niditra tao am-pasana akory Maria fa vao teny ivelany izy dia nahita n'le vato ny kodia dia taitra ary niazakazaka nanao tongotra katoka nakany amin'ny Simona sy John ny teny nalain'ny olona tao am-pasana ny tompo. Zany hoe tsy mahita akory izy dia fa nandray fanambarana fa nisy nangalatra tao am-pasana ny tompo. En fait, c'est une femme, une mère de famille qui a des priorités dans la vie, qui sait fixer des priorités, des objectifs. Il sait très bien où est-ce qu'elle veut en venir. Quelqu'un qui est objectif, qui connaît aussi le droit juif. En fait, quelqu'un qui est comme nous, quoi. C'est une femme moderne. Malonan fasan. Devant la tombe vide, elle a pris une conclusion hâtive, de manière hâtive. On a volé le corps du Christ. Alors qu'on a vu sur le texte, il n'est jamais rentré dans la tombe. Mais sa conclusion était que c'est un enlèvement de la dépouille mortelle de Jésus. Inona ny antony? Tsy mbola fantany soratra masina. Dia mahita fisehoan-javatra izy, dia tonga dia miazakazaka milaza any amin'ny olona anankiroa hoe zao ny fisehoan-javatra. Tsy
tsy niditra tao ampasana akory dia efa mitantara etseroa hoe zao no fahamarinana ary tena raisiny mihitsy hoe on a enlevé le Seigneur. Zany ny vokany rehefa tsy mbola fantatra ny soratra masina, mandray fanapahan-kevitra ary mampiely zavatra diso nefa tsy nahita akory. Dia faharoa manaraka an'izay raha mijery ny vaky teninareo dia izao no zavatra manaitra ana. Tsy niditra tao ampasana izy zany, niazakazaka nakany amin'ny Simona sy Petera sy ilay mpianatra Jesosy. Dia John dia ny zavatra ny teneniny dia hoe nalain'ny olona tao ampasana ny tompo, ary tsy izay ihany fa izao koa ny voalazany, tsy fantatray izay nametrahany azy. Sara nanaraka ny vaky teny ary izay mahatonga amin'ny teneny tsara. Tôt le dimanche, alors qu'il faisait encore nuit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et vous êtes d'accord avec moi que le texte dit qu'il n'y avait que Marie qui était... Et pourquoi elle parle en nous? Tsy fantatray izay nametrahany azy. Zany ny vokany rehefa tsy mambola mahafantatra ny soratra masina izao ary mazanontsika manao an'izany, hevitsika le izy dia lasa mpitondra tenin'ny olona, hoy ny olona hoe tsy misy zany nefa hevitro no tiako lazaina dia ohatran'izany nataony Maria, tsy fantatray izay nametrahany azy. Nefa tsika rehetrarehetra miara-mamaky ny teksta teo amin'ity John ity, fa any amin'ny teksta hafa hoe misy vehivavy maromaro teo, tsy fantatray izay nasiany azy. Dia hoy nareo hoe haka Marta sy Marta Maria ne azafady vehivavy ka mety zay ngamba manao zany, mialatsiny amin'ny vehivavy. Non, tsy ny vehivavy ihany. Dia ny jerena rehefa tonga tany amin'ny Petera sy John izy, dia zao no teny miazakazaka izy zany, nakeny amin'ny Petera sy John. Dia nandeha Petera rehefa naren'izay sy ilay mpianatra iray ka nakany amin'ny fasany, dia lofatelo, ary miazakazaka izy roalahy. Ary ilay mpianatra iray dia niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga aloha teo amin'ny fasana. Mahagaga dia zao olona mpianatro ny tompo reo mpiaradiana nandritry ny 3 taona mahery teo niara-niazakazaka, dia zao lasa fifananana indray le fandehanana any am-pasana. Raha mandinika nareo satria zay mahatonga an'izy tena jerentsika mihitsy izy niara-niazakazaka izy roalahy. Pierre et Jean courent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple court plus vite et il arrive le premier à la tombe. Zany hoe olona miaraka zao fa manoloana ny fisehonjana dia zao lasa fifanana. Ohatran'izany ny zavatra mety iseho amin'ny fiangonana, sampana, fianakaviana, rehefa tsy mbola mahalala ny soratra masina, lasa fifananana indray le asa fanompoana. Zany tena mahay, zany tena voalohany, zany tena zao, zany tena ohatran'izao. Tsy zany zavatra zany dia zao tsy tonga ho azy fa vokatry ny tsy mbola fahalalana ny soratra masina, na ao amin'ny piraita-po, na ao amin'ny fianakaviana ara, dia lasa fifananana. Izay ny tena mahavita, izay ny tena mahay, izay ny tena manana, izay ny sahala amin'izao. Amin'ny fotoana amin'ny Pasika, amin'ny fiaonana ambe reny dia fampisehoana fotsiny hoe zao ny tena izy. Any amin'ireny fety reny fa tsy any amin'ny fiangonana akory aloha nisy an'izany. Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe, ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Des disciples qui servent ensemble mais qui deviennent des concurrents. Le service est vu et vécu comme une compétition. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris les Saintes Écritures.
Capital, il est capital de comprendre le Saint-Esprit, parce que les Saintes Écritures, parce que quand on ne les connaît pas, on fait n'importe quoi. Je suis désolé pour les termes, mais le texte nous le confirme. Toizatsika ny vaky teny no niondrika ny tsirika izy jaona io zany le niazakazaka izy ny voalohany raha jerena zany de hoe izy ny tena haingam-pandeha il court plus vite no niondrika ny tsirika izy de nahita ny lambapaty nipetraka teo ahoana ny tsoiny nefa tsy niditra tsika ina niazakazana amintsena ohatran'izao fa rehefa tonga teo indray izy de tsy miditra ohatrany hoe nampisehoana de hoe izy no haingam-pamindra nefa ao any amin'ny fasany maheno ny fanambarana hoe nisy naka ny tompo zay no tanjona de nampiseho ny hery hoe zany tena haingam-pamindra haingam-pandeha ohatr'izao ny olona mpiaraka zao izy petera de tonga teo amin'ny varafaram-pasana izy de nefa tsy niditra ny anjaona zany mamaky azy de no tonga voalohany rehefa tonga voalohany nefa izy de ny tena antondindra iny tsy natao amin'ny teny malagasy de ny faty alevina indray no adino fa eto moa le faty efa nylevina fa le faty hojerena indray hoe nisy nangalatra no adino de andiny fahenina avokoa Simona Petera nanaraka azy de Petera zany niditra tao am-pasana ka nijery lambapaty nipetraka teo izy ary tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty ny lamba zay ny feny lohany fa voavalina mitokana tsika zany na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny grika na amin'ny toutes les langues indo-européennes sahirana rehefa mampiasa ny teny iny jery eto de misy teny voambolana anankitelo ampiasana amin'ny teny grika zay tsy mitovy mihitsy ampiasana ny hoe mijery Maria rehefa nahita ny fasana de elle voit zany la tombe qui est ouverte de voateny hafa no itenenana an'izay amin'ny teny grika de eto indray i Simona Petera nijery lambapaty ny teny ampiasana eto indray manome an'le teny aitsika hoe théorie zany zany hoe nijerijery izy nijereny mihitsy nanao aiza ny lambapaty ato tokanetsy ny an'ny Marie rehefa nahita ny fasana izy tonga de fahitana ivelany fotsiny ohatran'izao de lasa izy fa ny amin'ny Petera indray efa azo lasaina hoe name an'le teny hoe théorie le voambolana le voateny zany nijery lambapaty mipetraka teo de hitany tsara fa tsy mba mipetraka teo amin'ny lambapaty ny lamba zay ny feny lohany zany hoe efa misy fitsapana eo zany constatation lalindalina kokoa nanome ohatrany hoe zay fa tsy nisy fiovana teo amin'ny fiainany hitany fotsiny le lambapaty mipetraka etsy ohatran'izao Simon Pierre arrive après lui il entre dans la tombe il regarde en français on traduit regarde mais en fait c'est le mot théorie qui est utilisé dans ce verset il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus mais il n'y a pas de réaction de la part de Pierre andiny favalo tamin'izay de niditra koa lay mpianatra iray le niazakazaka voalohany jaona zany zay manoratra ny epistily izy tsy miteny ny anarany fa hoe le mpianatra tiany Jesosy niazakazaka izy niditra izy de nahita kanino il voit il croit tsika rehefa mamaky an'izany amin'ny teny français de on regarde on voit on constate mais amin'ny teny grika de le hoe Eden zay indray ny ilazana tsy théorie le fahitana théorique mantsy tout le monde sait fa Eden eto de name an'le terme mihitsy hoe idéologie zany hoe fahitana lasa zavatra iainana amin'izay nahita izy hoe tena nisy fiovana tena tsy teto ny tompo ary nanomboka teo izy no nahatsapa amin'izay ny voalaza ny soratra masina satria ny teny manaraka an'izay de tsy mbola fatany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana ny tompo hitanareo eto zany hoe ny soratra masina efa nanambara tany amin'ny testament eto mbola tsy voasoratra amin'ny fisehoan-javatra eto mbola tsy voasoratra ny testamenta vaovao fa mbola ny testamenta taloha fa aminanihina rehetrarehetra de miteny fa tsy maintsy hitsangana ny Mesia fa adin'ny mpianatra zany ary tsy nisy akony teo amin'ny fiainany fa teto ijaona vao nahatsiaro hoe
tsy maintsy hitsangana ny tompo, tsy maintsy hitsangana. Zany hoe ninninna ataon'le ratsy, ninninna ataon'ny mpianatra na nandao azy daholo ny olona dia mivoasoratra misoratra masina tsy maintsy tanteraka. Hitanao tamin'ny voalohany tsika ny hira, za tsy miteny hoe aza hirana tsony le hira, fa tsara ho fantatsika hoe tsy dia tena zay no izy hoe tafatsanga tsy tafatsanga. Hitanao rehefa hoe tafa, ohatrany hoe tsy miady tao angambany Jesosy dia naresy ihany izy, tafatsangana ihany izy, fa tsy maintsy nitsangana izy satria izany ny voasoratra amin'ny soratra masina ary tsy maintsy tanteraka izany zavatra izany. Rehefa fantatra ireo mpianatra ireo ary Jaona nanomboka teo dia zao nahatsiaro ny soratra masina izy, eo amin'izay izy voaniny hoe nisy fiovana teo amin'ny fiainany. Lasa izy ireo laza izany vaovao izany. Jany eto moa ny vaovao ny filazantsara izay toriana amintsika. Rehefa fantatra ireo mpianatra ary ny soratra masina dia niova amin'izay ny fijeriny. Tsy mijery ivelany tahaka ny Maria intsony, tsy manao teoria be tahaka ny Petera intsony, fa misy fiovana amin'izay teo amin'ny zavatra ataony. Dia jereo le vakiteny voalohany izay novakiana teo raha nitoriteny Petera. Tsy lasa mpitoroteny ohatr'izany mihitsy Petera io raha tsy nahalala ny hevitry ny soratra masina. Dia dans Acte 2 à partir du verset 34, voilà ce qui est dit. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Hitako zao ny lobavy Petera, hitako zao fa hitako marina tokoa izy fa tsy mizata havan'olona Andriamanitra. Nandritran'izay fotoana niarahany tamin'i Jesosy zay dia zao ny fijeriny an'Andriamanitra dia olona mizata havan'olona, olona manao clan, olona manao ekipa, olona manao hoe zay namana ihany no izy, mijiosy ihany. Teo izy nahafantatra ny soratra masina dia mahalala amin'izay ary lobava hoe tsy mizata havan'olona Andriamanitra. Tareo mahazava-dehibe an'izany hoe mahalala ny soratra masina zany. Des fois on est enfermé dans des certitudes. Alors que quand le Saintes Écritures nous illumine, notre vie change. Petera dia voahidy, efa mpianatra izy io, voahidy tao amin'ny fiheverana hoe tsy maintsy zao ihany, zao ihany, zao ihany, zao ihany. Zay ny teoriany. Fa rehefa nisokatra nahalala ny soratra masina izy, dia lobava pahabe maso hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizata havan'olona Andriamanitra. Lalovako vetivety fotsiny ny vakiteny manaraka satria ny fotoana mandeha, fa Paoly apôstôly koa dia mahita an'izany amin'ny vakiteny faharoa izay nivakiana tamintsika teo, Korintiana voalohany, toko 5, andiny 7. Rehefa mahalala ny soratra masina le olona dia izao ny zavatra takiny sy ezahany iainana. Esorona ny masirasira tranainy. Esoro izy ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo. Arak'izay tsy isiny masirasira anareo fa vaovon'i Kristy Paska ho antsika. Aoka isika hanao andro firaviravona satria andro firaviravona fetin'ny Paska andiny 9, tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolopo sy ny ara-tsi-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Enlevez le vieux levain du péché. Fêtons donc Pâques avec du levain, du pain sans levain. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain. Tsotra amin'ny Paska 420 raha mbola velonay tsika dia ho jerentsika tsirairay izy ireo. Fa lalovantsika vetivety fotsiny hoe inona no atao hoe masirasira. Ça veut dire quoi le vin dans l'Ancien Testament? Ny masirasira dia midika fahotana, fahalovana, faharatsiana. En fait, le levain dans l'Ancien Testament, c'est l'emblème du péché. C'est la corruption et tout ce qui est mal. La corruption tant sur le plan de la doctrine que sur le plan de la conduite. Dia misy karazana masirasira anankitelo. Zay tanisako tsotsotra le izy, dia izay no esorina rehefa fantatsika ny soratra masina. Karazana masirasira mila esorina
dia voalohany jesosy ihany nyteny azy eo amin'ny Luka 12:1 mitandremy ianareo amin'ny masirasirany fariseo dia ny vous savez ce que c'est fiatsaram-belatsy. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est de l'hypocrisie. En fait, les pharisiens étaient préoccupés des apparences extérieures et ne se souciaient pas des choses du cœur. Ce n'est pas intérioriser leur foi. Dia izao no tenin'i Jesosy tamin'izy ireo. Ry jamba, ry mpitaridalana jamba, tantavaninareo ny moka amin'ny zavatra sotroinareo, nefa ny rameva atelinareo. Zany ny an'ny fariseo zany. Ary zany mila isorona. Nandray misy zavatra michoqué atsika nefa zavatra kely tsisy tika. Fa misy zavatra ngezabe tsy maninona atsika ohatrany tsy mampiosona atsika akory. Dia ireny no ataony hoe masirasira ny fariseo. Afaka mijery an'izany tsika amin'ny fiainantsika, amin'ny fiangonana, na ao amin'ny tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina aza. Misy zavatra ndray zavatra rehefa jerenao dia zany ve ry zareo dia mahatafotoana, zany ve dia mahatezitra, zany ve dia mahasorena. Dia sorena ilay olona tafotoana izy. Fa misy zavatra ngeza be ho dia ateliny fotsiny. Hoy Jesosy hoe tantavaninareo ny moka fa atelinareo, ataonareo telomoka ny rameva. Zay ny tenin'i Jesosy. Dia izay masirasira zay zany mialy zay rehefa fantatsika ny hevitry ny soratra masina. Ny masirasira faharoa zany dia ny hoe masirasira ny sadducéens. Le levain des Sadducéens qui se définit comme étant comment dire ça en termes plus simples, le scepticisme à l'égard du surnaturel et à l'égard des Écritures. Ohatran'ny Thomas, tsy mino raha tsy mahita, raha tsy mitsapa, réaliste cartésien on dit aujourd'hui. Dia io le masirasira ny sadducéo io dia zao no teny ny sadducéo dia tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy mankalaza ny Pasika toy izao zareo. Ary mbola be dia be ny taranaka sadducéo etỳ antany. Tsy mino an'izany, tsy mankalaza an'izany Pasika zany fa tsy misy zany fa ny fiainana etỳ antany ihany. Ka ny olona anankiray zany zay hoe voafetra amin'ny fijery, fitsapa, fanamboloana, fienoana ary figotena, tsy haiko ny ilazana azy amin'ny teny frantsay. Dia zay no antsoina hoe masirasira ny sadducéo. Il y a les 5 sens, fienoana, fanamboloana, ny goa, ny fijery, dia tsy haiko inona koa ny manaraka. Dia ny azy rehefa tsy reo dia tsy misy. Dia tsy mino an'Andriamanitra izy, tsy mino ny fitsanganana maty izy, tsy mino an'izany izy fa hoe vivons mais nous allons mourir demain. Zany no levurany sadducéo. Ary ao anatin'izany tontolo izany tsika. Fiarahamonina misy atsika dia izao rehefa tsy hita maso, rehefa tsy renen'ny sofina, rehefa tsy tsapana dia tsy misy. Dia hoy ny Tompo hoe isory zany masirasira zany. Farany ny masirasira ny Hérode. Le levain du roi Hérode. Nanadino nitondra mofo ny mpianatra ka tsy nisy afa-tsy mofo ray ihany teny atsambo kely raha nandeha pita lakana izy ireo. Dia nanafatrafatra izy hoe jinio ka mitandremy ianareo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Hérode. Ny masirasira ny Hérode indray dia fantatsika Hérode moa mpanjaka. Dia ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny en fait c'est une sorte de mélange de la politique politicienne. C'est pas de la politique parce que la politique c'est l'art de gérer tsara ny politika satria zany fa politique politicienne zany. Dia amin'izao vanim-potoana zao tsika zao hiroso ny any amin'ny tandrazana, hiroso amin'ny fifidianana. Dia ny miditra ao daholo afangaro dolodolo na ny fivavahana na ny politique politicienne fa mitsika tokony mihitsy
anao zavatra hampandroso ny firenena fa le adiady fanaratsiana mijery an'ireny hoe Facebook sy ny any reny nareo dia tsy misy afa-tsy fanaratsiana samy fanaratsy dolidôly dia izany no antsoina hoe leviuran'ny Hérôda rehefa te azo fahefana dia ampiasana dolidôly na dia ny fivavahana na ny baiboly na ny rehetrarehetra dia morongatra daholo fivavahana tokom-pivavahana rehetrarehetra azahoana toerana politicienne ry havana izay no hoe raha mbola tsy fatatsika ny soratra masina dia izao latsaka amin'ny fanaovana na amin'ny lalan-diso isika noho izany ilaina ny fahafantarana ny soratra masina ary izay no mahatonga ny fiangonana manao investissement manao pazapaha-bibla manao catéchumène manao zavatra marobe satria resy lahatra fa rehefa mbola tsy fantatry ny olona ny soratra masina dia izao tsy maintsy anaonao foana izy fa amin'ny fahalalany ny soratra masina satria fanilo ny tongotra sy ny dio soratra masina io l'expérience ny traikefa ilaina oui Confucius oui l'expérience c'est comme une lampe attachée au dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru ilaina ny traikefa fa manilo ny zavatra efa lasa fa ny soratra masina irery ny fanilo ny tongotro sy ny diako ka tsy maintsy ho diso lalana ny olona anankiray rehefa tsy mbola mahalala ny soratra eo le hoe tsy mbola zany hoe azo atao zao ankehitriny zao zany ny mahalala ny soratra masina dia ataontsika ho lahara-pamena ao amin'ny tokantrano ao amin'ny sampana ao amin'ny fiangonana zany hoe mahafantatra ny soratra masina zany mba tsy hahatonga antsika anaonao foana ho voninahitra Andriamanitra irery ihany amen.
misaotra ny antoko-piritsika tamin'izany hira fiderana izany. Aleloia, mpanjaka doria ny tompontsika, efa nitsangana tamin'ny maty. Izao tsika dia iroso amin'ny dingana manaraka indray dia ny fanekempinoana izay iarahantsika amin'ny kristianina maneran-tany dia eo am-pitsanganana no anambarantsika izany. Tsangantsika tompo. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, ateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tamin'ny tany an-danitra izy, ary nataon'ny fanahy masina nofo tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana, ho fanavotana antsika. Tamin'ny nampahany Ponto Pilato izy. Nijaly izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy any no hiviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahana sy hankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tsy mipetraka isika fa miroso avy hatrany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny hira valo sy valonjato andiny voalohany no ataontsika. Riavana, mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo, izay tsinona fa marika amin'ny fomba hita maso ilay fitiavany antsika isan'andro isan'andro, ny nahafatesany sy ny tsanganany, ary koa ny manambara ilay fanasany zanak'ondry rahatrizay miverina ny tompo, dia apiditra antsika amin'izany fanjakana izany. Koa ho aminareo anie ny fiadanan'ny tompo, aoka isika izara fiadanana amin'ilay fanaontsika mazatra mandritry ny andro famehana. Ho aminao anie ny tompo, que le Seigneur soit avec vous. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra zany no asaina amin'izao ny tompo no manasa azy na ireo izay mandalo
na ireo zay tsy mitondra taratasy fanirahana avy any amin'ny fiangonana zany dia fifaliana ho an'ny fiangonana FPMAX Marseille no miara mankalaza ny Paska aminareo. Koa asandrato ny fonareo eo amin'ny Tompo. Aoka ho teraitsika ny Tompo Andriamanitra. Endrika oderay izy. Eny tokoa Tompo Masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Fifalianay ny mitsaoka anao noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Ilay Andriamanitra tonga olombelona, nataony Jaona Batisa, nalainy Satana fanahy, niova endrika teo an-tendrombohitra, voaheloka tsy ara-drariny, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, kanefa nitsangana tamin'ny maty, ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ray amboninahitra. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hideran'ny lanitra sy ny tany ianao ry Jesosy mpanjaka malaza. Jesosy mpanjaka malaza, o Tompo mpanjaka maheri sy tsara endrena, izy no ahavona, miditra kalazana no ny heriny, erakany sy manitrako. Fanainao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy Tomponay atao ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny lalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Ny hira 4:400 no fetesika mandritry ny fotoana izaran'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy izay misy ranom-boankazo sy divay. Izy ireo dia samy manambara ny ranon'ny Tompo avokoa. Ny mpandray fanasan'ny Tompo zany rehefa mahazo sika dia mipetraka, rehefa avy eo dia misy fotoana iarahantsika mandray sy misotro.
nivoaka ao Golgota, lavrele tranusu, inasona ni paluta, o ave avuko, ne lasciare pamonzi no agaloni, kahau ne mavonzi, serena mahati. Mahabelluna nitani te oni suiti Isaie chumbani piada dairi Vao kata peche saizai misutua Mahaita pagadesa Sefiaina havova Ifuizai matacha Kaenzi namate Dehiunisi mahacha Isanakatune Maeta fana fodi Sejalavuku Nerotasi nerofe Afakapuku Fahala yibeayina avime suchua Fahayuno mapagina Nihala eluna Fana eo haturi Tiuni suiti Fahayuno mahaturi Nefanelinati Iyanaulitumpunana Esana natuku Nahanaki urachana Andefa onisu Melanauta Golgota Lumiakinuna Famahadu Yehovota Mamelunana Samy nahazo avokoa ve tsika rehetra ry havaka? Est-ce que tout le monde est servi?
afaka hitsangantsika raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy raiso hano ity no tenako. Amen. Ary nandray ny kapoaka izy koa rehefa nisaotra dia natolony an'ireo mpianany ka nataony hoe misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao fanekem-pihavanana izay halatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Amen. Zao no afatra ho antsika izay vao avy ndray latabatra tamin'ny tompo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako hoy Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay ary izao no anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao ato amiko ary izao kosa ao aminy ary tahaka ny nanyrahany ray velona ahy ary izao koa velona amin'ny ray dia tahaka izany koa no izay mihinana ahy no velona amiko. Mandehana ny fiadanana. Amen. Ny raha voalahatra no ataontsika ho fanatazana ny kapoaka sy ahafahantsika manao rakim-pisaorana ao amin'ny fandraisana. Don't
dia mbola hafaliana trana no hiara-banantsika amin'izao alahady fa 7 volana avril 2024 izao, alahady andro paska izay ahatsiarovana ny famonjen'Andriamanitra antsika. Fa tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty Kristy, nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy, nandresy ny fankahalana ny fitiavana, nandresy ny fahafatesana ny fiainana, nandroaka ny aizina ny mazava. Dia miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra maro samihafa, miarahaba manokana ireo vahiny izay sambany mandalo tonga manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. On aimerait bien saluer tous ceux qui viennent ici pour la première fois pour assister à ce culte en ce jour de Pâques. Que la paix du Seigneur en Jésus-Christ soit avec vous. Eo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny pasteur Jeannot Randrinandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany, ary ihany koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika ary nitondra antsika ho amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana moa dia manomboka hatrany amin'ny 10 ora sasany isaky ny alahady, ary araka ny fantatsika dia misy ny fampitana izany amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom na YouTube na ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook. Dia tiana ny mampatsiaro antsika, indrindra ho antsika izay mety sendra mandalo na tsy mahafantatra, fa misy ny asa fanatsarana ny trano fiangonana isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora hariva. Betsaka ny asa izay tanterahanao anatin'izany, fa maro koa ny talenta izay omeny tompo antsika, ka misy ekipa anankitelo ao anatin'izay, dia misy ireo izay afaka mandray anjara amin'ny asa fanaovan-trano sy izay rehetra mahakasika an'izany, afaka manantona misoratra anarana mba manome tanana ao anatin'izany. Ao ny ekipa faharoa eo amin'ny resaka fividianana ny fitaovana, dia eo zany mety hoe ilaina ny fiara, eo koa ny mety ilaina amin'ny mety ho arabola, eo ny mety ilana ny sandry ihany koa. Dia ny ekipa fahatelo eo amin'ireo fikarakarana sakafo, ndretrarehetra dia afaka mandray anjara ao anatin'izany daholo. Azontsika atao zany manantona ny tompon'andraikitra raha misy ny andinindininy tiantsika ho fantatra ny amin'izay. Dia misy ihany koa ny plan zany nandrafitry ny asa izay miatony ery amin'ny tableau ery arina ery, afaka mba topazantsika maso izy io, avaozina matetika izy zany, manao mise à jour matetika isika mba ahafantarantsika hoe aiza ho aiza indray ny asa miandry antsika amin'izao fotoana izao. Dia aza misalasala indrindra tompoko fa mila antsika ny fiangonana, mila antsika ny asa rehetra izay atao. Ny amin'ny sabotsy fa 15 volana avril dia anjaran'ny sekoly alahady sy ny tily no manatanteraka ny fanadiovana. Dia toy izany koa anjaran'izy ireo ny mandray anjara amin'ny liturjia ny alahady fa 15 ny volana. Dia ireto indray misy daty tsara ho tadidy raisintsika ao anatin'ny diary. Ny alatsinainy 10 volana avril, lundi de Pâques io zany, izany hoe rapitso, dia misy ny fitsangatsanganana izay iarahantsika rehetra any Val de l'Arc ka amin'ny 12 ora ny fahatongavantsika eny. Dia samy mitondra ny sakafo tsika hifampizarana, ny voankazo dia etoan'ny fiangonana, ary isy ny lalao iraisana maro samihafa izay iarahantsika miala voly. Dia manentana antsika mba io manao amin'izany ary ho tonga maro amin'izany fotoana izany koa, mba iarahantsika miala sasatra kely, miara-paly ary mifankafantatra bebe kokoa. Ny alahady fa 15 ny volana avril amin'ny herin'ny anio dia culte francophone. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16 avril, pour le dernier épisode de notre série M. Le thème, aime ta communauté, aime ton église.
Pour vivre pleinement ce thème, on vous propose un déroulement sur une journée. Au programme, on démarre à 10h30 avec le culte francophone. Ensuite, on déjeunera ensemble, repas agapé, où chacun apporte de quoi partager. Et l'après-midi, un atelier sur se connaître pour mieux vivre ensemble, se connaître pour mieux servir. Donc venez comme vous êtes, et j'insiste bien, on va déjeuner ensemble, donc apportez votre repas, un petit pique-nique qu'on va tous partager, et on va continuer pendant l'après-midi. Nous sommes tous les bienvenus. Vovau aviam ni Sampana, ni STK, à tous les jeunes STK ex-Marseille, pour marquer la célébration de notre 30e anniversaire, un concours logo de la STK ex-Marseille est lancé à ce jour, ainsi que la création d'un hymne. Si tu étais ou si tu es membre de la STK ex-Marseille à un moment de ta vie, et si tu souhaites apporter ta pierre à l'édifice, ce message s'adresse à toi. Les informations qui doivent figurer sur le logo sont le thème « Marque ta génération » et ou la référence du verset « Juge » chapitre 6, verset 14, la mention STK ex-Marseille ou bien l'abréviation STK-AM. Le logo doit permettre de refléter le thème et de bonne qualité. Envoie ta ou tes propositions jusqu'au 13 mai à l'adresse stkam30ans@gmail.com. L'hymne sera créé à travers une commission exclusive ouverte à tous dès à présent. Pour plus d'informations, nous t'invitons à une réunion Zoom le dimanche 23 avril ou à te rapprocher d'un membre du COPIL. Soyez bénis et à très bientôt. Vaovao avy any ivelany, avy amin'ny SVK ny Masina dia mankalaza ny 25 taona nanorenana azy, ka amin'ny sabotsy 27 ny volana avril ny ivon'ny fankalazana, ary ny alahady 30 avril kosa manomboka amin'ny 10 ora ny fotoam-pivavahana famaranana. Manasa ny SVK isaky ny tafo eto amin'ny faritany atsimo atsinanana izy andray anjara roa avy ao anatin'izany amin'ny ivon'ny fankalazana fa 27 avril zany manomboka amin'ny 3 ora zany dia atao amin'ny salle la Laurentienne Neidens 74 160. Dia misy vokatra ihany koa ao anatin'izay dia misy fiarah-miala etaeta. Dia ho antsika rehetra izay mikasa ho any dia misy ny fandaminana toy izao misy fisoratana anarana zany alohan'ny alahady 7 avril sy ny fandraisana anjara ihany koa dia alefa amin'izy ireo tokony efa ho lasa omaly zany izy raha ny marina izay rehetra izay. Dia misaotra mialoha amin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanohananareo azy ireo avy amin'ny mpitandrina sy ny filohan'ny SVK. Dia ny manaraka indray avy amin'ny zavamaneno national. C'est avec grand plaisir que la SZM nationale FPMA vous invite à participer au SZM Family Festival, un festival de musique chrétien où tout le monde est convié au programme, concerts, louanges, détente, participation d'artistes chrétiens et bien plus encore. Notre SZM Family Festival se tiendra les 18, 19, 20 et 21 mai 2023 à la FPMA ex-Marseille, église Sainte-Émilie de Vialard. La date limite des inscriptions est le dimanche 30 avril 2023 à 23h59. Donc, il y a un tarif spécial pour les membres de la FPMA ex-Marseille. Alors, n'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant et soyez pleinement bénis. Donc, vous pouvez vous rapprocher de la SZM locale
pour avoir de plus amples informations. Ny manaraka kosa ity dia misy afatra pastoraly avy amin'ny Foibe. Pasika fiadanana sy fandriam-pahalemana. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Faly miarabantsika nahatratra ny pasika riavana, nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy Tompo mba hampahamendrika antsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina ho eo amin'ny mazava. Enga ny riavana, hiasa mahery ao am-potsika mandrakariva ny fanamasina mba hahatonga antsika ny fianakaviantsika ary ny fiangonantsika hitombo amin'ny fahazavan'i Kristy izany, ka ho tonga fitaovana ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao isika, hisian'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny sehatra rehetra. Raha ampitahana ny fitantaran'i Matio, Marka, Lioka ary Jaona ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia ny an'i Jaona no hafa indrindra. Hoy mantsy Jaona ao amin'ny toko 2:2 ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina kany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Teny telo ampiasain'i Jaona eto no mifandray akaiky amin'ny famoronana izao tontolo izao araka ny hitany amin'ny Genesisy toko 1. Tsy inona ireo fa ny andro voalohany, herinandro ary mbola maizimaizina. Andeha ho jerentsika tsirairay ireo mba handraisantsika afatry ny pasika ho antsika amin'ity taona 2024 ity. Herinandro, andeha ho raisintsika voalohany ny herinandro. Teo amin'ny famoronana ao am-bokin'ny Genesisy dia afotoana no naharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Rehefa vitany avokoa ny zavatra rehetra tamin'ny andro 9 dia nanao ny andro 7 ho andro fitsaharan'Andriamanitra. Arak'izay, ny andro voalohany ho an'ny olona dia ny andro 7n'Andriamanitra. Izany hoe, vaoary ny zanak'olombelona dia nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny fitsaharany. Nirindra tsara avokoa ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny olona, teo amin'ny olona samy olona ary teo amin'ny olona sy ny zavaboary rehetra. Samy nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy rehetra. Indrisy anefa riavana, fa rava simba izany fitsaharana izany no ny fahotana tafiditra teto amin'izao tontolo izao. Vokatr'izany, nanjaka ny fitiavan-tena, ny ady sy ny korotana. Tonga araka ny lazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko 4:20 hoe feno ady sy filazana ady eto amin'izao tontolo izao. Misy firenena mitsangana mamely firenena. Amin'izao taona 2024 izao dia miatraika amin'ny fiainan'ny fianakaviana ny vokatr'izany rehetra izany. Ny andro voalohany, teo amin'ny famoronana izao tontolo izao, ny andro voalohany no nanampisahan'Andriamanitra ny mazava ary nampisarahany ny mazava sy ny maizina. Hita amin'izany fa eo amin'ny fitantaran'i Jaona ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia misy ezaka fampifandraisana an'io fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io amin'ny fiposahan'ny mazava eto amin'izao tontolo izao tany amin'ny famoronana. Efa rakotry ny aizin'ny lainga sy ny fitiavan-tena ary ny adiny maro isan-karazany isan'ambaratonga eo amin'ny sehatra rehetra izao tontolo izao. Koa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, iverena ny fiadanana sy ny fihavanana anjaka indray eo anivon'izao tontolo izao. Izany no hevitry ny fisaorantsika isaky ny mandray fanasan'ny tompo. Misaotra ny iray izay nampahamendrika antsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina ho eo amin'ny mazava. Tamin'io andro nahatongavan'i Maria Magdalena teo amin'ny fasan'io riavana dia efa niposaka ny mazava. Io ilay lazain'i Isaia toko 1 hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena, fa ao aminao kosa no hiposahan'i Jehovah ary aminao no hisehoan'ny voninahiny. Ny farany dia hoe mbola maizimaizina. Izany ny teny fahatelo eto ny Jaona milaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Eto no ilazana fa misy ny afatra tiany Jaona apetraka amin'ny mino amin'izao andro pasika izao. Efa niposaka ny mazava satria efa nitsangana Jesosy. Kanefa ny fon'ny mpianatra tsy nandray tanteraka izany fahazavana izany. Mbola maizimaizina tamin'ny mpianatra ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Izany no asehon'ny Jaona eto amin'ny 2:2. Nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatraiza nametrahany azy.
efa nitsangana Jesosy kanefa mbola maizina tamin'ny mpianatra ny zavatra rehetra. Ny tena tongavana amin'ny fahazavan'ny Paska dia ny fandraisana sy finoana ny tenin'Andriamanitra. Na ny finoany Jaona voalaza eto amin'ny 15 tapany B sy ny 15 aza dia tsy tena mazava raha tsy ny soratra masina ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy. Ny tombo miandalana ny fahazoan'ny mpianatra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fahazavana naterak'izany tao am-pon'izy ireo. Izany no hita teo amin'ny Tomasy. Ary noho ny afaka avaloana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo avoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atehefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ilany voko. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Izany ilay Jesosy andreny fiadanana mampahazava ny fon'ny olona ny vavaka atao dia mba hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiombonana amin'izany Jesosy velona izany sika rehetra amin'ny fandraisana sy ny fivelomana amin'ny teniny, mba hahatonga ny mino tsirairay ho mpitondra fihavanana sy fiadanana ary fahamarinana eto amin'izao tontolo izao. Manomboka eo anivon'ny fianakaviana izany ka ho tanteraka amintsika ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Filipianina 4:7 manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy, ka ho tonga fiadian'ny fahamarinana isika araka ny Romanina 9:17 manao hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota fa ho fiadian'ny tsy fahamarinana. Aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ho aminareo anie ny fiadanana. Manao sonia 7 Rasolondray be mpitandrina. Dia lavalava ihany moa izay fa afatry ny Paska ho antsika mianakavy avy amin'ny foibe dia mino fa samy nandray izay tandrify antsika ny tsirairay avy tao anatin'izay. Dia toy izao indray ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny alahady faharoan'ny volana avril. Ny rakitra dia 266 €, ny panier connecté kosa 105 €, ny ezaka trano 186 €, panier connecté tao anatin'ny ezaka trano 145 €, dia ny fandraisana 294 € et 10 centimes, ny voaloam-bokatra izay voaraintsika tery aoriana kosa 130 €. Dia tiana ny manazava fohy antsika momba ny rakitra zany ny rakitra dia tatazana etỳ anoloana dia misy ilay panier menamena. Ny panier menamena zany asiantsika ny vokatra, ary rehefa avy eo misy ny rakitra faharoa resaka ezaka trano zany dia ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire kosa na paiement par téléphone zany dia misy ny panier connecté ka misy diakona anankiroa izay hitsangana eny amin'ny sisiny eny izy no hitanareo dia ny anankiray zany misy fonony mangamanga iny ho an'ny ezaka trano, fa ilay iray tsy misy fonony kosa ho an'ny vokatra. Dia manaraka ny banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany dia izany dia hitantsika ao amin'ny salikate, ary azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha misy ny mila izany. Dia raisintsika tanandroa ihany koa ireo izay maniry hanona izany banque alimentaire izany. Dia fampatsiahivana ihany koa tiana mampafantatra antsika fa androany dia misy ny vokatra. Ny vokatra moa dia izay fohintsika, asa tanantsika na izay atolontsika no atao amin'izany, ka rehefa mirava ny fiangonana dia atao ivelany eo amin'ny parvion ahitantsika izay vokatra izay dia efa misy vidiny efa voafaritra mialoha zany dia samy mandray araka izay mety amintsika isika tsirairay avy.
dia izay indray ary ny vaovao azo ambara nisy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika, misaotra indrindra amin'ny faharetana tompoko ary mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Hiara-mivavaka sika. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io noho ny soabe ny raisinay taminao, fa indrindra ny nanomezanao anay ity tranonao masina ity, mba iarahanay mideranao sy manome voninahitra anao. Mankasitraka anao ny amin'ny asa efa vita, misy anefa ireo mbola tsy totosa, dia apetrakay aminao ireo asa mbola miandry. Mangataka ny fanahinao masina izay taridalana anay sy ampianatra anay ary anome anay fomazoto sy fitiavana mba ahazahoanay manatsara ity trano fiangonanao ity. Manana mpanompo maro ianao eto amin'ity fiangonanao ity, koa miasa mahery ao anatin'ny tsirairay avy mba ahaizanay mifanolotanana amin'ny fanaovana ny asanao eto amin'ity fiangonana ity, araky ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay tsirairay avy, mba ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no angatahana izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay anaovana rakim-pisaorantsika ny mpanay connecté eto aloha ety zany mba ahitan'ny olona rehetrarehetra azy mena dia misy manga koa amin'ilay saotra toko ataontsika ny hira. Thank you.
Sangantsika nolotra ny rakitra mpisaorana. Petraksika Tomko. Aviais amor ny famonjena ilay mpanjakany voninahitra mandony vidiny hoay io sitra tao Kalvary toa hitako ianao voafantsika io lay tongotrao zay voalefona no satroan-tsilo nororanako natao tsinotsinona madio tao Kalvary inirana windy lay ndiaretana ilay azo fijaliany de mafitamina fa ianao irery ianao ihany
lay dia kapoka no fanasitranana ny ranao latsaka no famelana eloka ianao lay vato izay no laviny olona efa tonga fehizoro zanak'ondry n'Andriamanitra. Iny ranao iny lay niaretana ilay azo fidaliny dia mafitamina fa ianao irery ihany ianao ihany no navity izay. Iny ranao iny lay niaretana ilay azo fidaliny vitamina fa ianao irery ianao ihany no navity izay. Jesosy anao lider anao lider mbola ianao ihany dia mbola ianao ihany ilay azo fidaliny dia mafitamina fa ianao irery no navity izay. Maty hoay ianao. Tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fangatantsika. Dia mbola hiaraka iombona hivavaka ary sika tompoko. Mandrakizay ny famindramponao, eny mandrakizay ny famindramponao. Izany ry Tompo Andriamanitra eo no hika mpihobiana izay nentinay teny am-piandohana, nanome ny dera sy ny voninahitra ho anao, ary mbola vetesinay koa amin'izao famaranana izao, satria tianay ianao ka tsy namelanay na nandao anay teo amin'ny tontolo ny fahafatesana. Tianay ianao ary tsy nandao anay ka namela ny fiainanay koa amin'ny fahalovana. Ary noho ny amin'izany indrindra no natonga anao naniraka ilay zanako malala ho tonga ety amin'izao tontolo izao ety. Izy no nanaiky ampitiavana hitondra ny ota izay tsy zakanay ary nanaiky ho fatatra eo amin'ny hazo fijaliana, ho famelana ny elokay. Maty izy ary velona izahay, nitsangana tamin'ny maty kosa izy mba ho famarinana ho anay ary
ho fiainana vaovao sy mandrakizay ho anay ihany koa. Izany no zavatsoa, izany no zavatsarobidy izay notehirizinao anay hatr'izay. Misaotra Tompo, ary noho ny amin'izany indrindra no mbola hiventesanay hoe ho mandrakizay ane ny famindramponao. Ary dia manatona ny seza fiandrana ny fahasoavanao izay amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao, aoka hitoetra betsaka aty anatinay Tompo ny teninao, mba hitomboany ny finoana ianao ka hampanjary zavatsoa eo amin'ny fiainanay izany rehetra izany. Ary indre tokoa ny vahoakanao amin'izao fotoana andro Pasika izao dia manana zavatra, manana vavaka tiana ho asandratra ho anao, koa dia hanao vavaka mangina izay koa mihaino Tompo. Tompo, anao ny zavatra rehetra, ary fantatray fa zay rehetra tsara, zay rehetra mahasoa, zay rehetra ao ankalalahana avokoa. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ireo mahantra. Misaotra fa fantatray satria ny masonao dia mijery manokana an'izy ireny tsirairay avy. Ary esaon'ny fanahinao koa izay Tompo, mba hanana tohi-po, tia mahay mizara ary tia koa mahay manome sy manampy. Mivavaka izahay ho an'ireo tsy salama, taio Tompo ny asa fitahiana sy ny fitsaboana rehetra. Ary mivavaka izahay ho an'ireo izay mety namoy ny havatiny, aoka ho tanteraka ny sitraponao fa noho ny amin'izany no nanirahanao ny zanakao ho fatsy ho velona, mba hahafahana miaraka velona aminao mandrakizay. Dia entinay mambavaka aminao koa ny fiangonana, taio ny tetikasa rehetra izay nambara teo, ianao ilay lohan'ny fiangonana ny hitaridalana, hanazava, hanome ny saina sy fahendrena mba hatotosa sy hantanteraka izany rehetra izany. Tompo, maro ny asa, kanefa vitsy ny mpiasa. Koa dia mangataka aminao ary izay mba hanirao olona, indrindra eto amin'ny sehatra ity fiangonana FPMA manerana ny Frantsa ity, sy izay rehetra misy ho azy, mba hisy olona tokoa ny rahanao Tompo, hanao ny asanao. Ary dia tsaroana ihany koa ireo havanay, rahalahy sy anabavinay any amin'ny tafo, any Anymasy any. Ianao Tompo no hitantana, ianao koa no hitahy ny asa fampihavanana rehetra atao amin'izao fotoana izao. Fantatray fa tia ny fiangonanao ianao, ary azonay antoka fa mahery tahaka ny nitsangananao amin'ny maty koa no ahireza ny asanao amin'ny fiangonanao. Dia taio Tompo ny firenena any Madagasikara sy ny eto Frantsa izay andalovanay sy velomanay. Taio ny mpitondra mifahendrena mba hiadananay, ary koa aoka ny vahoaka koa mba ahay hanaja ny mpitondra satria izany no sitrakao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany, ary ho farananay amin'ilay vavaka mamy nampianarinao manao anay fa izay hoe rainay aho izany an-danitra.
ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay no izay anasazy ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy hanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Kia amarana ny fotoana isika eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andininy voalohany amin'ny firana fanampiny 20. Avy amin'ny tompontsika aza manana inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaky n'izay mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fofeno fankasitrahana izany raisy mitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ary ilay fiadanan'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretin'ny olombelona hiaro ny fonareo sy ny sainareo satria efa tafaray amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Amen. Amen.
mahafinaritra ho an'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay amen. Mandiana amin'ny fiadanana ka manompony trompo. Dia ho sambatra tokoa any ianareo que vous soyez heureux de célébrer Pâques. Bon week-end à toutes et à tous.